fanomezana antsika mifanarana an'ity fandarana joria ity. Joria moa le alavaina amin'le hoe dominy rehetra iana-pitiavana. Fahendrena no hoe zana ifampizarana ary isaorantsika Andriamanitra nanome tombon'androm-pahavelomana ahafahantsika mitafatafa sy mizara ny soa sy ny tsara araka ny teny filamatra n'ilay fandarana hoe rehefa soa rehefa tsara dia zaro amin'ny zanaka mampara atomboy aoreno atsarao aza miato na kely na be vitanao dia anjary tsangambato. Amin'ny lafin'ny teknika izay mampita amin'ny fiovavatana eny an-tokantranontsika tsirairay avy any dia namana anjaka mavita azy. Manolotra anareo mifandarana kosa dia iavanareo imanao fijery. Toy ny mahazatra tsy alantsika amin'ny fomba mifandarana satria hita fa nahatsara. Ialoavantsika amin'ilay zanam-pandarana ny hoe teny mahavaliroa. Teny mahavaliroa moa anisany mba manana teny fanevany ihany koa. Dia ny hoe ianareo ampondon'omby malandy, ianareo mpieno asy-panany defa SMS amiko koa izany. Marambitsy miranga. Tany ny terahanyity zanam-pandarana ity. Ambarao hitanareo izay matory vokoa ndao isika mipionjo fa zaka atao tsy ianara. Zay no teny fanevany zanam-pandarana. Eto am-piandohana dia ialako tsy ny sady satria tsy tia metimety ny tenanay fa noho ny fitiavana dia ezaka foana ampita n'ilay fandarana any amintsika any. Zanam-pandarana dia misy afatra vitsivitsy reto atolotra ho anareo. Zaka manga. Maro ny mararo izy nefa efa tsy fantatra ny aretina mahazo ny olona. Tazo ve sa valana aretina amin'ity le mampatahotra ity fa ny rehetra dia toa lasa malazolazo avao koa. Ka ilaina ny fitandremana. Zay zany afatra ny Monsieur Jacques Manga. Eveline Mangarivotra. Lasa manala ny alalin'ny fiarahamonina izay misy ny fisalasalana eo amin'ny samy mpiarahamonina amin'ny famangina faty amin'ny tsy fahafantarana mazava ny hoe aretina manahoana no nahafaty an'ilay olona. Tranga misy tokoa izay. Isaorana azy na ampitsahy. Fa engany mba tsy izay ny ampifanalavitra amin'ny fiarahamonina misy atsika. Izay fiarahamonina tena lalain'ny samy malagasy. Eugène Mahavoky. Mbola maro ny valana aretina misy mitondra tazo fa samy mitandrina. Fa miteraka fahosana tanteraka ity valana aretina ity. Zay zany afatra Eugène. Ambara tsy atoro moa za eto amin'ity mitondra an'ity fandarana ity satria na izaho koa azy mahatsapa an'izany hoe hoentiko ny fandarana satria adidy andraikitra fa za dia mahatsapa fa tena mbola ao anatiny tokoa miady amin'ilay tazo. Fa dia mirary soa antsika rehetra mba ho teny ny hira fiderana izay ny hoe ambony foana moral rehefa mba miaraka amin'ny tompo. Dikan'izany dia aza mba misaraka amin'ny tompo misy ninninona ny manjoa, ninninona ny miatra. Averintsika tsy ahivina ilay loha-hevitra nalahantsika farany teto mba hitoetra tsara ao an-tantintsika tsirairay avy eo dia ilay hoe ny fitondran-tena mampandroso. Izany no narahantsika farany teto. Betsaka ny mandray an'ilay hoe ny fitondran-tena mampandroso fa ny fampandrosoana dia tena anisan'ny teny tsy afaka ambavan'ny maro eto Madagasikara. Filamatra ny olo-mandroso manalavitra ny torimaso. Izay moa fomba fiteny. Miara-miombon-kevitra amin'ny rehetra ny ankehitriny fa ny fampianarana na ny fanabeazana ny fitaovana voalohany entina manatsara ny fitondran-tena. Ary tena miteraka fampandrosoana araka n'ilay loha-hevitra manao hoe ny fitondran-tena mampandroso. Eto anefa dia tena mifanohitra amin'izay mivokatra ara-piarahamonina hita. Izany hoe tsy nahatonga ny sekoly ho feno mpianatra no kendrena fa ny fanabeazana tonga ao anatin'ny tsirairay. Izany hoe ahafahany mahay mitondra tena mampandroso. Izay tokoa ve ny misy fanontaniana apetraka amintsika tsirairay avy. Ny sekoly tena mitombo eto sy eroa eto Madagasikara.
fa ny fahadalan-jaza koa manao tsy omby aloha eny anivon'ny fiarahamonina eny na eo ary zany rehetra zany dia misy ny tena fosotra nahatonga ny faharatsy mpitondran-tena teto amin'ny firenentsika ka tena niteraka fiamorana teto amin'ny firenentsika. Zay niainga avy aminao, zay mihaino ahy io zany avy amiko amintsika rehetra, zay niainga avy amin'ny zay miampita any amin'ny ankonana ary mipaka any amin'ny fianakaviana ary lasatra any amin'ny firenena manontolo, tsy mahamenatra ny lazana. Tsy inona zany fa ilay antsoina hoe vetelo na vola voninahitra vehivavy. Tena tsy resin'ny fanabeazana malagasy teto Madagasikara izy io. Amin'ny sarangatelo misy eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona dia soparany avokoa. Tena soparany. Afa-tsy re mba nahazo zezika ny fanabeazana ara-panahy dia ny fahatahorana an'Andriamanitra zany. Misy ihany mantsy ny miavaka indraindray. Na samy nahavita fianarana eo dia mba misy ihany mba nibininy hoe pitika eny eny manana ny ara-panahy. Saranga ambony, saranga antony, saranga ambany dia tototry ny tia aretina vetelo ty daholo, vola voninahitra vehivavy. Zany hoe ny nandany andro tany am-pianarana na ireo nitsidika tokoa nambaravara-pianarana dia laviny vetelo daholo, vola voninahitra vehivavy. Vola no zatry ny fiainana. Fa izany tsy hanambakana namana. Zany hoe rehefa hozatra amin'ny fiainana ilay vola dia ambakainao ny namanao. Indraminao ny volany dia tsy averinanao aminy. Dia ririnao eo ny sainao dia mandra-pahatonga ny tsy azahoany an'izay. Tsy mety. Ny vola no hozatra ny fiainana. Fa tsy hamonoana olona na hozatra ny fiainana raha ny vola fa hazavonanao ny olona. Misy ny olona mahita vola hozatra ny fiainana, ty fahitako misy eto aloha elimineko singa. Joya, tsy mety. Ny vola no hozatra ny fiainana fa tsy hanimbana fihavanana. Maro mieritreritra hoe fa rehefa hozatra ny fiainana ny vola dia za fa nahazo lafasy karaty ty tsy azony koa. Simba ilay fihavanana. Vola no hozatra ny fiainana fa tsy reharehana. Maro mirehareha ny fananam-bola eo. Satria nieritreritra hoe vola hozatra ny fiainana dia reharehako satria efa aty amiko ny ilay hozatra. Tsy mety. Vola no hozatra ny fiainana fa tsy hanindriana olona. Be dia be ny very amin'izany. Any amin'ny vola satria ny vola no hozatra ny fiainana dia tsy indrinao ilay namanao. Tsy mety. Fa ny atsembohan'ny tavanao zay no hinananao. Amin'izay dia tsy very ary tsy lavo ny vola ianao. Fa tonga hozatra ny fiainana tokoa ny vola eo amin'ny fiainanao. Zay no tokony izy. Voninahitra io dia tokony ho an'Andriamanitra irery ihany. Ny fanomezana kasina ny zavatra atao. Zay zany ilay voninahitra. Ary mbonako hoe hevitra tanteraka amin'ny mpino kristianina io sy izay rehetra manam-pinoana manabe an'izay hoe io dia tokony ho an'Andriamanitra irery ihany io voninahitra io. Amin'ny teny mahery atao amin'ny namana satria any aminao ny voninahitra tsy fanao zany. Betsaka manana eritreritra an'izany. Satria any amin'ny voninahitra dia afaka manao teny mahery amin'ny namana izy. Joya, tsy mety. Zay ilay fahavalo, zay ilay fahalavona voalohany eo amin'ny fiainana zany. Ary tena miakarapoka mihitsy. Zay olona manana eritreritra anao tahaka izay. Anka eritreretina nandratra ilay voninahitra kanjo lasa mahasolafaka. Vehivavy, izy ny loharan'olombelona rehetra eto ambony tany. Izay ny antony hanajana ny vehivavy eny. Rehefa atao hoe olombelona dia mivoaka avy eo aminy. Izy ilay foronina tafara nefa mahiratra.
Ary ara-tantara dia izy ilay nahalavony Adama fahiny ary mbola mandripaka mandraka ankehitriny. Raha izy no manam-pikasana hamaly faty anao lehilahy io, tandrema dia mitandrema fa dia na io devoly io aza démon moa filazan'ny sasany azy maka seza sy taratasy mihitsy maka lesona izy mitanisa sy mijery ny zavatra ataon'ilay vehivavy io. Hainao amin'izany fa matory efa ny devoly ny mbola miaiky azy ao fahaizany manao fiainy dia izao maiza mandinika amin'ny fiainany mitalao amin'Andriamanitra mba hazo vehivavy endry hanandratanao ny fiainanao fa sanatria tsy andavo anao na hampivarina anao. Zay no tena tokony atao. Ndeha ho jerentsika ny sekoly satria any no heverina fa hanovozana sy hanatsarana ny fitondran-tena mampandroso araka n'ilay lohahevitra io. Ny fitandremana tokony atao zany fitondran-tena tokony atao mampandroso zany amin'ny fo tsy miangatra, fijery marindrano, amin'ny fitrandraham-piainana amin'ny fisin'ny fiainana misy ankehitriny zany. Anaova maro diabe, manao tsombelò mihitsy amin'izao ny mijery mampiditra ny zanany any am-pianarana. EPP, école primaire publique no nidirana ampianarana voalohany fahiny raha teto Mahajanga. Dia misy 4 ny tena nalaza: collège Mahabiby, Charles Renel, Mahajanga be, Rue Brice, ampasika école fifio na officiely tamin'izany. Na anao zanaka ny saranga ambony na zanaka ny saranga antony na zanaka ny saranga ambany dia mianatra amin'ireo sekoly ireo daholo. Zany hoe tsy miava-pangaro mihitsy fa dia efa ao ny ambony, antony, ny ambany. Tsy tahaka ny misy amin'izao misy avahany sy mivola. Izay tsy andoavam-bola fa ny fiantohanaina na assurance fotsiny no alohanao zany fa dia efa samy ao. Nandroso tamin'izany ary afaka miriaria mihitsy ianao mianatra amin'ireo école ireo satria ilay mpampianatra tamin'izany angamba hozy tena nanao ny tena atao anatiny, nanome ny tena tsara indrindra ny tao aminy. Fa amin'izao na mpampianatra amin'ny EPP aza ny ray aman-dren'ilay zaza fa ny zanany ampianarina any amin'ny privé, any amin'ny Masera dia manontany tenany hoe fa ahoana? Ary ity hanana fitondran-tena mampandroso dia manao izay rehetra atao ampitiavany. Rehefa zavatra tiana dia hafozana manome fa tsy fandraisana tombotsoa fotsiny. Teo anatin'ny fahantrana ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao ilay 5 tapitrisa. Ary tena misy mampisongadina ny laharantsika malagasy any amin'ny farany nefa tena hifanotofana ny mitondra nyity Madagasikara ty. Dia manometram-panontaniana koa zany hoe fa nahoana tena mahalasa saina. Inona ny mahatonga an'izany? Firenena efa tena latsaka ankehitriny nefa ny rehetrarehetra dia mihazakazaka ny hitondra azy. Eto zany dia hampatsiatsika rehetra fa amin'ny 6 latsaka fefany androany amin'ny TV Plus dia hiverina eo ny filoham-pirenena teo aloha. Asa inona ny mba holazaina? Samy mba mihaino sao dia hitantsika soa ihany. Fa ny hitako dia izao hoe hifanotofany maro ny tady tombotsoa an'ity firenena ity fa raha ny tamberina andraikitra dia tsy tafaverina. Fanomezana atao fa tsy andraisana tombotsoa. Raha misy mahavita an'izay ny ankamaroany maro dia tafita ty firenentsika ty. Zay ilay tena fitiavana voninkanao zany. Fa ilay fitiavan-tanindrazana indray dia fandraisana tombotsoa ny ankamaroany maro. Hany ka iadina ny mitondra azy. Alokalofan'ilay teny hoe tia tanindrazana nefa ny tena marina dia hoe tia ny tombotsoan'ilay firenena. No ino dia ilay vetelo, vola, voninahitra, vehivavy. Hanika solafaka mpandehanana ny maro dia tsy tola lohahevitra antsika nanao hoe ny fitondran-tena mampandroso. Mba tsy hamonamonaina antsika dia mangataka hira anankiray ao amin'ny lafiny teknika ao mialoha ny anarantsika lohahevitra vaovao.
entoko mitondrana an'ity loha hevitra ity hoe fomba atao andavolariana ho mpandova zany. Misy mpanjaka efa voky andro, zany hoe efa antitra be nefa tsy mba niteraka zazalahy na vavy fa zazavavy daholo. Raha tonga ny fotoana anatsoan'Andriamanitra azy dia anahirana nindrina n'ilay zazalahy hitondra ny fanjakana. Izy no taranaka farany amin'ny taranaka mpanjaka. Nanao filazalazana izy amin'ny vahoaka nentiny fa anangan-jazalahy izay zanaky ny vahoakany mba hitondra ny tany sy ny fanjakana raha tonga ny fotoana halavony. Dia ny zaza ifantenany zany dia ny zaza eo amin'ny 15 taona ka hatramin'ny 20 taona. Matanjaka, lava, tena ranjanana, zany mba safidiny. Mampaniry raha ohatra ka hoe vatana ny jerena. Rehefa naparitaka tamin'ny vahoaka ny filazana dia samy nandray anjarany tamin'ny fifaninanana izay liana. Rehefa natao ny fifantenana dia 10 lany vao fidy hanao fifaninanana farany. Dia mbola nanome zavatra hafa hanadinana ity mpanjaka ity mba hifantenana ny ilay zazalahy hatsangana handova ho azy zany. Ny fambolena no natao hifaninanana, hifantenana ny ray amin'ilay folo izay voatsongadina zany. Ary 3 herinandro ny fotoam-paharetana anaovana an'ilay fambolena. Mila fantatry ny mpanjaka ny fomba famboleny tsirairay. Ary ny mpanjaka no nanome ny masomboly hifaninanana. Masomboly tsy maniry no nomeny mpanjaka azy 10 lahy. Ilay nandray anjara zany. Amin'izay mba hisian'ny fitarainan'ny mpifaninana. Tsy nety naniry ilay masomboly katsaka na efa nohatsaraina aza ny tany, nitondrahana tsara, navadibadika, nasiana zezika, tsy nety naniry. Rehefa niandrasana 10 andro dia tsy nety naniry ilay katsaka. Tapa-kevitra fa nividy masomboly hafa teny an-tsena ny sasany amin'ilay mpifaninana. 2 andro monja dia efa nitsiry. Tena faly satria tia azo fananganana isolo an'ilay mpanjaka. Nahita ny hafa dia samy nanao toraka izany ihany koa ary samy naniry avokoa. Ka ny ray ihany no nijanona ny tsy nety naniry satria izy dia tsy mba nividy masomboly. Afa-po izy tamin'ny fikarakarana ny tany sy ny fanondrahana rehetra. Rehefa tapitra ny feim-potoana nambolena dia samy niakatra ny andapany rehetra nitondra mivokatra ny izay nambolena nataony. Ny 7 lahy izay naniry masomboly no niakatra teny andapa voalohany, nialoha lalana ary navitrika satria naniry tsaboka ary manantena andropaka ny fifaninanana. Fa ilay ray tsy naniry kosa dia sady menatra no natahotra sao ampiderin'ny mpanjaka any am-ponjy amin'ny tsy fahalavorarian'ny fambolena izay natao satria salany hoe nanary masomboly ny mpanjaka fotsiny. Nanontany ilay mpanjaka ny hoe ilay masomboly nomeko anao ve no nambolenao? Namaly ilay tovolahy, ilay farany zany ilay tsy naniry, hoe endry mpanjaka. Ary tena no asaiko tsara mihitsy, voatondrakako tsara mihitsy, namboleko tsara mihitsy izy fa tena tsy naniry. Sady nangano ano ny ranomasina amin'ny tahotra ary nomezany mpifaninana 7 lahy izy tamin'izay. Salany hoe fanakorana azy ankolaka. Naraisy mpanjaka ny tanany ary nolazainy ampahabe mafy tamin'ny vahoakany fa ity zazalahy ity no hatsangako ho mpandova. Raha misy ny fahafatesako nangina ny rehetra fa
tsy vitany nangina fa na misy nametra-panontaniana ny hoe tamin'ny mpanjaka fa nahoana ary mpanjaka no izy no safidianinao. Teo vonambarany fa hoe masomboly stérile ny tsy maniry ny no nyzaraiko tamin'izy vololahy dia izy no nanana fahamarinana nampiseho an'izany, izy no nanana fahamendrehana satria tsy namitaka mihitsy fa dia nijanona tamin'ilay nomeko. Izy no nananana fahatokisana satria tsy mivadika amin'izay fa reto hafa reto dia nivadika. Ireo telo ireo ny toetra mendrika hitondrana vahoaka ozy ny mpanjaka dia ny fahamarinana, ny fahamendrehana, ny fahatokisana. Ary zay no nanendreko azy andova. Mba ilay fisaretsana anie zany amin'izao fiainantsika izao atavo miboaka sy izay zioka bary sujet fa mitandrema anareo tsy isy mipetraka ho secret zany jiaby miboelo izy. Ary zay no nanendreko azy izy andova. Feno n'ilay fepetra notakiko taminy fa ny hafa zany nieritreritra hoe raha tsy maniry ty mba hampaniry anazy zay vidy bazary aho ariako any ty nefa fitaka napetraka an'ilay mpanjaka zay hitazomany an'ilay fahamarinana, fahamendrehana, fahatokisana. Samy mandinika isika tsy zay ve ilay nataon'izy sivila maneho ny firenentsika misy amin'izao tsy misy fahamarinana, tsy misy fitokisana, tsy misy fahendrena. Dia inona ny zavatra misy zay hitantsika zao? Raha mpitondra arema jiaby olo jiaby, mpitondra INDD jiaby olo jiaby, mpitondra TIM jiaby olo jiaby, mpitondra HVM jiaby olo jiaby, mpitondra mapara jiaby olo jiaby. Satria olo tokana no niazonana n'ilay lazadiny dia ilay mpanjaka samirery niainga fototra ny zavatra nataony dia any amin'ny samirery dia betsaka ny very. Zay ny tranganisy zany, zay ny nanaovana an'iny. Ka in'ilay loha hevitra hoe fomba atao andavorariana ho mpandova io dia arakaraka ny famolavolana ny taranaka no hatonga azy olombanona. Voavolavola ilay tovolahy amin'ny tena tokony ho izy dia inoana fa ho tanteraka aminy ilay fomba atao andavorariana ho mpandova. Fa raha amin'izao ny anaovany an'iny iny fifaninanana iny tsy maintsy mitsakaraka tsy aloha zanaka ny fulany iny indreo kaiky ny fulany aleo rayano any indreo namany rayano administration camarade jiaby. Ny zavatra hifaninanana tsy maintsy le akamakama sy ny namany zay olona tsy nampoizina mihitsy io tovolahy kely io nandrobaka an'ilay fandovana an'ilay ho mpanjaka. Natao zay kisarisary ara-tantara zay mba hamerenana ny saitsika, analana an'ilay fomba efa fanao zay tena hita fa lomorona. Fa ny zavatra tahaka zany mba ny tokony ho lava andavorariana hitondrana an'ity firenentsika ty. Satria raha izao ny tsy miova dia tena tonga amin'ilay fiteny hoe makany tsy hita zay hafarany. Fa ny zahanay mihitsy zany nitondra n'ity loha hevitra ty mba hanova, hanana fomba fijery vaovao amin'ny fanatsarana an'izany hoe fitsinjofana, hanatsarana, hitondrana an'izany atao hoe firenena zay mba ho andra n'ity firenentsika ty. Zay ny tena nanasongadinana ny tantara kely iny.
tara kely izy iny fa miendrika ho fampitsarovan-tsaina ho antsika rehetra mba hoe tokony mba ho sala amin'izay fomba entina andavorariana anatsarana hitondrana nyity firenentsika ty fa raha tsy izany dia lasa tena rakotry ny abibiny rakotry ny faharatsiana ialako tsiny amin'ilay fomba fiteny tena very ny fahendrena satria samy manao izay saim-patany tsirairay amin'ilay zavatra entina tondrana. Raha ohatra ka masomboly iny zany tsy stérile izany hoe naniry dia ady goavana ane miangatra tsy rariny aiza morangali ny olona naniry indray no tsy voafidy fa ny olona tsy nitsiry indray no lany dia azondrany le rangahy fa zao le mpanjaka mihitsy no nandray an-tanana amin'ny fifaninanana fa tsy nankininy amin'izay tandapany na zay olom-peheziny tsisy ny tenany tsisy na afaka nanankinany fa dia menamenatra sanatria mivavana din'lela ohatran'ny hoe olona afaka lamba zany ny rehetra terakenatra hoe hay ve masomboly tsy naniry izy iny ary io tsy le zaza ny naniry hoe ndeha ndao hividy masomboly eny an-tsena katsaka vaovao fa le ray aman-dreny andala mividy any izany hoe le toetsaina efa lomorina any amin'ny ray aman-dreny napitany any amin'ny zanany dia iny nahatonga an'ilay zanany tsy tafa izay nitrangan'izy ngeza be iny le alalitsainan'le mpanjaka hoe nahatakariny hoe ndeha ataoko masomboly stérile tsy maniry no zaraiko amboleko ary 12 andro ny faharetany rehefa nambolena 10 andro anie tsisy mipoitra mihitsy le izy tsisy naniry dia le anankiray nitazona ny fahamarinana le anankiray nitazona n'ilay fahatokisana le anankiray nitazona n'ilay fahendrena tsy niova amin'izay zavatra rehetra nomena iny rery ihany no nahazo n'ilay fahombiazana andovan'ilay mpanjaka fa ny sisa hafa rehetra dia danlozy mivaza very ka niezana ny nametraka an'izay tantara zay mba hakana lesona satria efa ninonina zavatra hifaninanana eto amintsika eto dia efa tsy haitso ny hanavana azy na izy tonga amin'ilay teniny teo hoe telo vola voninahitra vehivavy zay moa nanaovantsika azy teo dia very ihany le izy fa ny zavatra dehibe dia tia hoe ny fahamarinana zany zavatra efa tena very fa raha mbola hita taratra any amin'ny olona anankiray dia loloha voatapony loha le olona hitana an'izay ny fitokisana toraka izany ihany koa dia ny fahendrena toraka izany ihany koa izy moa le songadina antsika hoe ny malagasy amin'izao zay rehetra eo no lolohavina tapony loha arema jiaby misy tanora zao dia tsy mahalala mihitsy hoe arema zany natanjaka tamin'ny fotoan'androny azadiny ny fotoana amin'ny 7 latsaka fefany ho hitanao ny mpitondra ny arema tamin'izany dia ahoana nanaovan'Andriamanitra azy ho hitany maro hoe tahaka ny tondrany tamin'izany ve nitondrany amin'izao tokony maka lesona ny mpitondra trangan-javatra ohatran'ireny ny NDD jiaby olona jiaby rehefa tima jiaby olona jiaby efa ASVM jiaby ka ezanay ny mampisongadina an'ireny mba hivelaran'ilay tena fahamarinana fitokisana fahendrena ialana tsiny mety misy tohina amin'ny
fandrenesana ny trangan-javatra ohatran'ireny satria tsy mety amin'ilay izy nefany tsy ny olona no tiana ho resahana eto fa ny trangam-piainana entina narinana nareo izay taranaka aty afara araka n'ilay teny filamatra manao hoe rehefa soa rehefa tsara dia zarao amin'ny zanaka mabara atombo iaorino atsarao aza miato na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato taranaka zany no ialoava-pijery satria efa niezaka nijery ny tanindrazana ihany hatramin'izay fa tsy hita izay mangirana taminy fa dia aleo ianareo taranaka indray no ialoava-pijery sao dia mba izay ny ahitana soa sy ny tsara tapitra ny fotoanantsika izay ny masaka azo naroso ialana tsiny fa ohatran'ny mba reraka ny feonay eto amin'ilay tsy fahasalamana